manolotra ny arahaba ho antsika rehetra indray ry mpiainoavana tafaraka eto amin'izao fandaharana manokana izao faly mifakahita-tava aminao ary engany ny fiarahana tao anatin'izay efatrandro lasa izay dia efa tonga anao ho akaiky amin'Andriamanitra ary atonga antsika ihany koa hifanakaiky satria samy akaiky an'Andriamanitra isika. Mialoha ny idirantsika amin'ny loha hevitra vaovao manaraka izay amarana antsika ny fiarahana amin'ity andihany ity dia andeha hivavaka aloha isika, hivavaka isika tompoko. Isaoranay ianao Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao, nanome anay izay efatrandro izay, nahalalanay sy nafahanay niara-nianatra ny teninao. Indreto izay mbola tafaraka eto misaotra satria mbola samy mitazominao sy nitehirizinao, mbola havonina hiaraka indray. Ampazavao mandrakariva sainay alalan'ny tianao ambara ary ny fonay anie dia aoka tsy ho ataonao fovaty fa vadika ho fonovo mba hahafahanao manova anay, manitsy anay andeha araka sitraponao. Vavaka dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lay fanalahidy azahoana fiainana andresantsika omaly. Fa androany isika dia hijery indray fanalahidy anankiray vaovao izay azahoantsika fiadanana. Ary ny lohateny androany dia hoe lay fanalahidy ny fiadanana. Raha hiteny aho hoe iza ny teo sambatra dia azoko antoka fa maro isika ny amaly. Ary mety isy koa hiteny manao tsisy tahita taza fahasambarana zany ry havana. Za dia te hiteny aminao fa azo atao ny mahita fahasambarana eto tany fa mety fotoana fohy izany. Azo atao izany fa mandalo fotsiny ihany. Fa azo atao ny mahazo azy. Mety hiteny ihany koa ianao manao raha ny manao iza ny te hanana fiadanana dia azo antoka fa betsaka amintsika no anao hoe zaho te hiadana. Ary izay tokoa ny eny marina zava-dehibe ny fiadanana ary ilain'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra izany. Ity ary ny torohevitra omen'Andriamanitra antsika. Tsy betsaka fa tokana dia tokana ny tsy ambaratelo omen'Andriamanitra mba hahazahoantsika fiadanana. Ary eto isika niaraka makafaka izany. Ao amin'ny Soratra Masina dia misy adalateny anankiray ao amin'ny boky izay soratan'i Mosesy, nataony hoe Joba ny analohantenin'ilay boky satria tantaran'i Joba no ao. Ao amin'ny toko faharoa amby roapolo, eo amin'ny andininy faha-raika ambin'ny roapolo dia misy teny anankiray mahafinaritra sy mafonja izay entin'Andriamanitra milaza amiko sy aminao ny tokana azahoam-piadanana. Dia ovakitsika izany teny izany. Joba toko faharoa amby roapolo andininy faha-raika amby roapolo. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Izany no ahatongavany soa aminao. Ry havana, tsarotra satria teny mahazatra antsika mifankazara. Fa eto dia mazava ny resaka. Mety mifankazatra amin'ny olona maro isika, mety mifankazatra amin'ny namana isika. Fa eto dia Andriamanitra mihitsy no miantso anao manao hoe mifankazara aminy. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Ry havana, izay zany ny resaka eto. Mila manana fankazarana amin'Andriamanitra isika. Mila mifanerasera amin'Andriamanitra isika. Mila mifanakaiky amin'Andriamanitra isika. Mila miara-dia amin'Andriamanitra isika. Asain'Andriamanitra mifankazatra aminy isika satria izy anie no fototry ny fiadanana. Izao ny fanambaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko faha-efatra amby roapolo andininy faha-fito amby roapolo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Ry havana, raha tianao ny anam-bola, ary azoko antoko izany, dia ny zavatra misy dia izao: miasa ianao, azo antoko izany. Fa akoatra ny asa ataonao dia isafidy olona ihany koa ianao iarahana izay mety ahafahanao mahita fifaliana satria afaka mamaha olana be dia be amin'ny fiainanao. Dia hifankazatra ianao amin'ny olona manana izany. Mila vola ianao dia hifankazatra amin'ny olona mila vola. Mila fitiavana ianao dia hifankazatra amin'ny olona be fitiavana. Ary ohatr'izay ihany koa mila fahamatorana ianao dia mifanerasera amin'ny olona misy fahamatorana. Eto Andriamanitra ny tompon'ny fiadanana.
de hoy izy mifankazara amin'ny tsoto. Ahoana no anatanterahana izany? Ahoana no anatanterantsika an'izany? Inona ny dingana arahantsika? Dingana vitsivitsy no teneniko aminareo, izay ilayntsika no manaraka azy. Voalohany de ity: afaka mifankazatra amin'Andriamanitra ianao rehefa malala tanana amin'Andriamanitra. Dia mametra-panontaniana amiko ianao manao hoe ahoana zany malala tanana amin'Andriamanitra zany? Izy anie ny tompony zavatra rehetra e. Marina izany rehefa malala an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary ianao dia ataon'Andriamanitra pindrana na koa mpitantana fotsiny ny zavatra izay atolony ianao. Fa aoka tsy ho adininao, fa raha nataony nitantana ianao dia tsy maintsy misy filamatra sy fitsipika nomeny ianao mba ho tsarovana kosa ilay nanome anao izany. Dia izao ny fanambarany raha tianao ny anana fankazarana amin'Andriamanitra voalohany indrindra, raha tianao ny aneho fahalalan-tanana amin'Andriamanitra voalohany indrindra. Ento manontolo ny ampafolo-karena ho ao an-trano fitahirizana azy. Zaho toetra amin'izany ny tenako, hoy ny tompony izao rehetra izao, dia hitanao fa hovahako anao ny vavadin'ny ranon'ny lanitra, ampidirako fitahim-be miavosa eo aminareo. Ry hava-malala, izay ny voalohany. Asian'Andriamanitra, tson'Andriamanitra ianao alala tanana ho azy. Ary izy tsy mila zavatra be dia be aminao, fa ray ao anatin'ny folo no angatahany aminao. Zany hoe raha nahazo ronono 10 litra ianao, dia ny 1 litra ihany no angatahan'Andriamanitra. Raha nahazo vary 100 kilao ianao, amin'ny vokatra azonao, dia izao ny 10 amin'izay ihany no ilain'Andriamanitra, ny apafolony. Tsy mila betsaka izy, fa ny ray ao anatin'ny 10. Izay ny endrika voalohany entinao maneho fahalalan-tanana amin'Andriamanitra, ary entinao milaza ihany koa fa te hifiankazatra amin'Andriamanitra ianao. Ny faharoa dia ity: ilain'Andriamanitra ianao mpakato azy. Izao fanambarany ao amin'ny Levitikosy 4:27 sy 29. Raha manaraka ny lalako sy mitandrina ny ditiko ianao ka makato izany, dia hanome anao ranonorana amin'ny fotoany aho. Ry havana, fanontaniana mipetraka ho antsika mianakavy izany. Raha manaraka ny lalako sy ny didiko ianareo ka makato izany, dia hanome anareo ranonorana amin'ny fotoany aho. Manahoana tokoa moa faniritsika fatratra ny filatsahan'ny ranonorana? Ary manahoana ny fijaliantsika noho ny tsy fisian'ny ranonorana? Enina dia ny jiro aza dia tsy mandeha amin'ny laoniny satria tsy ampy ny ranonorana. Fa eto dia lazain'Andriamanitra mazava: raha manaraka ny lalako sy mitandrina ny ditiko ianareo ka makato izany, dia hanome anareo ranonorana amin'ny fotoany aho. Dia toy izany ilay teny 9: homeko fiadanana amin'ny tany ianareo ary andro fahizay. Ry hava-malala, izay ny fifankazarana faharoa irian'Andriamanitra iainantsika: mifankazatra amin'ny alalan'ny fankatoavana azy. Ary ny farany izay entinao maneho fa hifankazatra aminy ianao dia ity: aoka ianao alala tanana amin'ny olona mitovy aminao. Aoka ianao alala tanana amin'ny olona mitovy aminao. Izao ny fanambarany eo amin'ny Isaia 4:15-19. Tsy izao fa ny fifadiana izay ankasitrahako. Pesaka anie ny olona mifadiana amin'izao fotoana izao e. Pesaka anie ny olona manoka tena amin'ny fampahory-teny e. Fa indrisy tsy ankasitrahan'Andriamanitra, satria nahoana? Miaro fitiavan-teny izany. Dia noho nytoyany: moa tsy ny izarany mofona ho aninona va sy ny ampiantrano ny oro manjenjena, ary mba anafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirombelona amin'ny namanao ianao? Ry hava-malala, izany no irian'Andriamanitra ho fiainako, izany no irian'Andriamanitra ho fiainanao: malala tanana amin'ny olona mitovy aminao. Dia toy izany l'Andriamanitra ilay teny:
fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary tonga faingana ny fahasitrananao. Irinao no fiadanana, omen'Andriamanitra anao ny lakile. Mifankazara amin'ny tsy to. Ary ny entinao maneho izany dia fomba telo tsotra. Mahalala tanana amin'Andriamanitra, mahalala tanana amin'ny olona, makatoa an'Andriamanitra. Mifankazara amin'ny tsy to ianao dia hiadana ianao. Hoy Jesosy aminao, fiadanana no omeko anareo, fiadanako no atolotro anareo. Ny tompony hitahanao, hiazona anao ho amin'izany fiadanana izany. Engany ianao ka hiara-dia amin'i Kristy, satria ao aminy no loharanon'ny fiadanana. Ny tompony ombanao mandrakariva. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra no ny fahafahanay niaraka teto nandritra 5 andro izay. Engany ny teninao, tsy handalo fotsiny aminay. Engany ny fahasoavanao, hamomba anay mandrakariva. Aza mafoina masaraka anay. Taio ny mpiaino izay nanaraka ireo fandarana izao, ary ombao manokana izy ireo amin'ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.